Nisitraka ny fanampiana zanak'akoho avy amin'ny fitondram-panjakana ny fikambanana Ropolo anaty komuna Ropolo eto amin'ny distrikana Antsirabe faharoa faritra Vakinakaratra ny farany herinandro teo. Izany dia vokatry ny fiaraha-miasa akaiky eo amin'ny fitaly avy amin'ny paritry ny mponina sy ny fitaly avy amin'ny paritry ny fambolena sy fiompiana tamin'ny solombavam-bahoaka voafidy teto amin'ny distrikana Antsirabe faharoa Randriamanampisoa Alfred na ahafahana nahazo izany tany amin'ny ministera Vohibe. Ezaka tao amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny ny manome tosika ireo mpiompy anaty fikambanana maro. Izy io zany tetikasa fanohanana avy amin'ny fitondram-panjakana izay efa ny masomasoana tanteraka izy hatramin'izay raha amin'izao fotoana izao nahazo anjara biriky amin'izay ny distrikta Antsirabe faharoa ao anatiny. Tombony ho an'ireto fikambanana ireto ny fahazoana izao masombiby izao ary vonona izy ireo hikarakara izany mba hisy vokany amin'ny fiainan'ny tsirairay anaty fikambanana izany. Sorabetsaka ny fitondram-panjakana tarihan'ny Andro Rajoelina fa indrindra ny solombavam-bahoaka anay Antsirabe 2 i Alfred fa nahazo masombiby izahay dia vonona hiezaka sy mahatsara azy sy hampitombo azy mba hiaritra ny fiainan'ny fikambanana tsirairay aby ny vokatsoa. Eto izahay dia manome toky fa vonona ny hikarakara ary hampitombo sy hampivoatra ny ari-karena izay nomenareo eo am-pelatananay. Zanak'akoho arivo azo antoka no natolotra ireo fikambanana Ropolo avy amin'ny komuna Ropolo anatin'ny distrikana Antsirabe faharoa. Misy ny fampiofanana omena mahakasika ny fikarakarana ireo zanak'akoho ireo akoatra ny fampiofanana amin'ny karazana fiompiana maro.